atolotry ny Radio Plus ho anareo. Ferdinand sy Mac. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireo nany miaina ny tantara, tolotra Andrianarison, Sitraka Lovarilala, Priska Rakotoarimanana, niaraka tamin'ny Romy Arimanana sy Laingo Andrea. Nandray feo sy nanatodosy Iazarandry. Andro voalohany. Dia aiza ny lalako? Alora na tonga dia nisy hiakatra tsy amin'nitsy elakelatra mihitsy ano zao tsy araka ireo tsony. Manaraka an'ilay lalakely mivoaka iny dia any amin'ny cité any avy eo. Elandray dia tsy mahazo andramaka izany e. Ampafirin'izay efa nanenjika ahy lahy. Ary andraso. Eto nitsofoka dia mivoaka mahazo ery amin'ny fanaripako ery. Hoay ilay ty tena mbola reo manaraka aorindreo ihany le maty. Ary tena mitifitra angery zalahy zany e. Marina tsy ho lavo misambaly zany ara tsy mitady fika farak'izay any ana. Dia ahoana reny ataoko hoe zalako moa be dia be ko. Kay tena voa. Ay ny tongotro mihitsy zany. Tena tafiditra mibalina ny tongotro. Kay tsy afaka mamindra tsony dia sanatria ve eto ve zany ny farany ramaka. Kay tena tsy afaka hisaka akory izany. Nefa zany manatony zany le maty. Dia ho tratra eto ve lahy raha tsy teo faty lahy dia aza metsika eo tsony. Io zalahy petao menoty dia tonga dia tarito ary anaty tôbila ary. Fitsarana. Rehefa nandinika amin'ny fitsarana momba andraray ampangana Andrakotondra Tsimba Makarvelo izay manatrika etony. Rehefa nieny ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo nanatry maso tamin'ny alatra nataony 12 septambra lasa teo. Rehefa nieny ny tatra rehetra nataon'ny mpitandro filaminana mikasika ny fikarohana nataon'izy ireo, ary nanamarina fa mbola izy ihany koa nahavita famonoana lehilahy iray tompona tsena lehibe tao Ampasapito ny aliny 3 novambra lasa teo, ka natratrarana azy. Ny fitsarana dia mamoaka izao didy izao. Voalohany, melohina higadra sy ianao asa an-terivozina mandram-pahafatiny Irakotondra Tsimba Makarvelo ary anatanteraka izany any ampigadrana. Faharoa, esorina amin'ny zony rehetra amin'ny maha olom-pirenena azy. Fahatelo, tsy afaka omena fanalefahantsy azy na fotoana inona ary tsy afaka handray izany na antony inona na antony inona. Didiny voakandroany 5 novambra tamin'ny 12 ratoandro ary ampiarina avy hatrany raha vao vita ny fampahafantarana azy amin'ny voapanga. Natao teo anatrihan'ny mpisolo vava rehetra nanatrika izao fitsarana izao. Mikatona ny fitsarana. Dia ety zany alary maka amin'ny anapitra ny fiainan'ny lara izany ka. Tsy afaka nivoaka n'ity trano vato be ity tsony mandrakizay fa dia ato ny anorim-ponenana sy andro ny fahaterana. Dia mazava ho azy fa ato ihany koa ny andro moramorandra fahafatesana. Zaho koa ny eny adaly tokony miverina tany an-trano raha vao vity mission farany iny fa tsy nijabaka nandeha nivarotra n'ireny entan'ireny. Tokony navelako ilamina tsara aloha vao nanohy ny sera rehetra. Efa vitsy zany. Tsy afaka niverin-dalana tsony alako. Kinona moa zany fa dia tapitra hatreo ny fiainan'ny lary maka.
ary aloha ivoaka kely any atokotany any fa tsy sady ezaka andinika an'ity fasana vaovao ilevenana mandrakizay ity. Betsaka koa migadra mihidy ato tsy efa ho zato mahery reto. Fa ry zalahy zany nge tena miavinavina be daholo ohatrany tsy misy azo atonona mba resahany zany mihitsy. Ary izy ry bando ohatrany mipetraka rery tsy misy akamoatranary. Aleo raha nga atonona tsy hito ihany ve zay lazainy. Azafady ranga sao de mba afaka mipetraka eto ohatrany mba misy taratra masoandro tsara ihany matsetiko. Fa inona koa tia mifampanontany ty nisy seza napetraka langa teto sa efa rezerve ho an'lahy toerana io? Aiza kosa rakama tokotany ngeza be ty ve de isy toerana voafandrika zany. De tsy mila misokatra mivava zany fa rehefa mipetraka lahy de tsy mila manakotaba-olona ataoko fa mazava nga am'izay mazava tsara ka fa ono ahy andraso olory zandry raha iresaka sy angarondelany atongava an'lahy eto de lasy lahy mikisaka any zaly ty tsy azo lajona finamanany zany ka zangery zoko tsy hoe ao raha mbola miteny farany eo lahy de mialatsiny am'lahy fa tsy maintsy analan'lahy eo amin'ny toerana io ary azagaga rehefa eo raha mahazo sazy any amin'ny selula any. Fa ahoana ka? Ary zany zay nge tena mbola vahiny be mihitsy vao tonga nga ie tena voaniditra tety omaly maraina mihitsy hitako nikotonandra beko hay arivazy. Ka elahy io zany zao efa vita batemy. Batemy inona? Le tany ampiangonana taloha reny ve? Tena tsy malala zay amboniny tany misy ty zany fa lery aloha ohatrany manao akanjo metimety zany any tena mety manam-bola angam' zao le ty am'izany izy voatombo zany. Mety ho tombony ho ty raha haiko tsara miketrika azy ary aleo tsy kotabaisina fa alaina milamina tsara rehefa tsy azahoana ninona ve tsy ialana any zory zandry raha tiany lahy de tsy maninona fa zany ho anoro an'lany zavatra rehetra ato raha ny fahazahoko azy mantsy de tena mbola tsy ao anatin'ny pejy mihitsy lahy matoa tsy mahalala an'izany batemy zany. Tsy fantatra lahy koa zany ny atao hoe lafika cyclone na tena tsy mahalala an'izany mariny fa inona daholo zany? Mety tsara ty ary aleo lambolambona tsara am'izay mo de mpafatarina amin'ny marina rehetra aloha de izay vao kapohana any amin'ny marary azy zao lese ho fantatra lahy daholo zany fa andeotsika ifindrery ambany lavarangana ery aloha tsy tiako isy are mantsy ny resantsika fa masika be daholo ny kary sy ny vorondolo eto fa inona daholo ary zany tena very amin'ny katesisy tanteraka raha izany ohatrany karazana voambolana hafa mihitsy zany ampiasainy aty zany ary ohatrany mifanomesy ny alina zany nge sy ry lehilahy ray ry atao avy ao arinina ny tanana de ohatrany atao pozina hety de inona dikan'izany ka tena hafahafa ihany izy zany aleo maelo ihany andeo lesy fa iny ty midanaka be ty fa iza moa ny anarana ty maka ny fiantso ahy ary mamaikamaika ary fa tsy midororory be ohatran'io efa mandinika daholo ngely ty vorondolo rehetra aingana lesy tena tsy misy azoko fa aleo aloha arahana fotsiny any andao ary natolotry ny radio plus ho anareo teo Ferdinand sy Mac. Tantara mitohy nosoratany Azarandria Manalmanana. Ireo nany miaina ny tantara tolotra Andriana Arsan, Sitraka Lovarilala, Jiska Rakotoarimanana, niaraka tamin'ny Romy Armanana sy Laingo Andrea. Nandray feo sy nanatotosa
Iazarandry. Raha ampiso ny toiny